mbola faly miaraba anao ny an-tokantrano indray manaraka ny météo ny sary azy tamin'ny zana-bolana misy ny rindraona hitantsika atao atsimon'ny nosy izay somary matanjatanjaka izy io zany ary manakorotana ihany koa ny atmosfera ho an'ny tapany atsimon'ny nosy sy ny ilany andrefany Madagasikara iny. Ny ambiny kosa dia tsy ho drivotra maina tanteraka hatrany zany no mandravitry ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana antsika somary atsapana fiakarana zany ny maripana ambany indrindra izy ho any aty amin'ny afovoantany izay ny latsaka tokoa izay tanatin'ny 2 andro lasa izay tafiditra hatrany amin'ny 420 degré ho an'ny afovoantany ary tombanana miakatra hatrany amin'ny 20 kosa izay atao anatin'ny 3 andro avy zany hoe hitantsika rehefa avy eo no tena mombamomba izay. Raha ny toetrandrontsika vao maraina ary dia mandraona ny andro ny amorontsiraky ny faritra Androy sy ny tendrony atsimon'ny faritra Atsimo andrefana. Mety ahitana tandrivon-drahona ho an'ny amorontsiraky Boeny vao maraina ny any amin'ny faritra Isava sy Analanjorofo mandraondraona ihany koa izay mety lalovana orana malefaka ao anatin'izay. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro zany raha ny piso tolakandro misy ny orana tandrivon-drahona mety raikotroka ao ny faritry Melaka, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, ny ilany andrefany faritry Amoronmania sy faritry Matsiatrambony. Miaina an'izay ihany koa ny faritry Orombe, Nosy, Atsimo Atsinanana ary ny atitaniny faritry ny Menabe sy Atsimo andrefana. Mandraona hatrany ny andro zany ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ary mandraondraona torak'izay ihany koa ho an'ny Analamanga izay mety arahina tandrivon-drahona izay mialina ary torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Bongolava moa zany mandraona mety misy tandrivon-drahona hatrany. Ny ambiny kosa dia mifandimby eo ny rahona sy ny masoandro raha ny maripana ho vinavina ho an'ny rapiso izay ho an'ny afovoantany manokana aloha zany dia eo amin'ny 30 degré eo no ambony indrindra. Ny amorontsiraka Atsinanana kosa dia raika amin'ny 30 degré izay hitany amin'ny faritra Atsinanana ary ny ilany andrefany Nosy kosa misy mahatratra any amin'ny 17 degré Celsius hitany amin'ny tanin'ny faritra Atsimo andrefana izay maripana ambony indrindra izay. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny andro alahady kosa indray dia mitoetra andro zany rotsakorana ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Nosy izay mety arahina orana tandrivon-drahona hatrany izay. Raha ny any amin'ny faritry Melaka sy Bongolava, Itasy ihany koa dia mbola mety miaina an'izay ho an'ny takariva zany fa miendrika tandrivon-drahona tsotra kosa izay na somary mitsitokotoko ho an'ny tanin'ny faritra Atsimo andrefana. Mandraondraona hatrany ny andro ho an'ny faritry ny Sofia sy ny faritra Savana, Analanjorofo. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha zany na dia misy ihany ny rahona ho an'ny tapakandro hariva. Raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay dia midina 7 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany eo amin'ny 8 kosa ny maripana vao vinavina any amin'ny faritry ny Nosy any raha ny maripana ambony indrindra ary ho an'ny ilany andrefana dia tafidina 30 degré aloha zany maripana ambony indrindra izay any amin'ny taniny Atsimo andrefana hatrany no ahitantsika an'izay. Ny any faritra andrefana mahatratra eo amin'ny 430 degré Celsius eo. Ho an'ny andron'ny alatsinainy dia somary efa miverina maimaina tsikelikely indray aloha ny andro zany amin'ny ankapobeny ho ana faritra maro ankoatry ny any amin'ny faritra Melaka, Bongolava, Itasy sy ny ilany andrefany faritry Vakinankaratra ary koa ny tapany avaratry ny tanin'ny faritry Menabe iny ary ny tanin'ny faritra Atsimo andrefana izay mety mbola ahitana tandrivon-drahona hatrany aloha zany ny tapakandro hariva ary ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia miverina eo amin'ny 30 degré indray aloha zany ho an'ny afovoantany ny ambony indrindra. Ny maripana ambany indrindra kosa dia manodididina ny 5 ka hatramin'ny 7 ho an'ny afovoantany izay hatrany ary ny any amin'ny morontsiraka andrefany Nosy dia tsy dia misy fivana firy satria dia mbola 30 degré Celsius hatrany zany maripana ambony indrindra vao vinavina izay hitany amin'ny distrikany Toliara zany. Faranana amin'ny tany fahalatoan-drivotra ny fandaharana ahitana trangana fahalatoan-drivotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao farafaran'ny herinandro izao tafiakatra mihoatrana avy 2 fetrany OMS avokoa aloha zany ny referetra voaray. Raha ny mandravitry ny toetrandro nefa no jerena atao anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina mbola hijanona ambony izay tany fahalatoan-drivotra izay eto Antananarivo. Noho izany dia tokony hitandrina ireo olona marefa amin'ny fahalatoan-drivotra toy ny ankizy, ny olona nahazo taona, ny vehivavy bevoka ary olona manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny fo. Izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity raha pisindray fotoana manaraka.